Alléluia. Voninahitra ho an'io soir eriany. Que la gloire soit rendue au Seigneur Yahushua. Satria izy no tompo sy mpamonjy. Parce que c'est lui le Seigneur et le Sauveur. Izy rery ny fiainana. Il est la vie. Izy rery no manome fiainana. Lui seul donne la vie. Ao amin'ny rery ihany no misy fiainana. Il n'y a qu'en lui qui a la vie. Alléluia. Alléluia. Hivavaka isika. Nous allons prier. Misaotra Dada noho ny fitsombinanao, Merci Papa. noho ny fahasoavana Ta omenao, grâce et choisi. noho ny fahavelomany ainao amin'izao Sois ankehitr'izao béni, tompo. Seigneur Père. Ahafahana Que son nom manonona soit ny fiadananao, ahafahana mitoro ny teninao, ahafahana mizara conduit toujours. ny teninao Dirige tompo. toutes choses. Tario zay amin'ny fanamasinao, satria ianao ilay mpampianatra lehibe tompo. Ne laisse pas, Seigneur, Dia rahalaza manao la rery ihany. chair prendre la Dia place. kasio ny ondrinao, kasio ny ondrinao satria ny ondrinao rery ihany maheno ny feonao tompo. Oui, Seigneur Père. Dia rahalaza anao rery ihany. Alléluia. Amen. Misaotra ny tompo Merci au Seigneur noho ny fahagagana pour le miracle tanterahany amintsika tsirairay, qu'il accomplit dans nos vies. satria mbola velonaina indray tsika androany, Parce que nous sommes encore en vie mbola misy aujourd'hui. fofinaina, Et nous avons encore le souffle de vie. satria betsaka no efa maty, Parce qu'il y en a qui perdent la vie. betsaka no miady amin'ny fahafatesana, Il y en a qui se battent pour avoir la vie. nefa ny tompo rery ihany no mandidy sy manapaka. Mais il n'y a que le Seigneur qui décide. Il n'y a que lui qui a le dernier mot. Androany zay dia te hampahery anao, Aujourd'hui, nous voulons t'encourager, vous encourager, raha lasa ny abavy ao amin'ny Yehosoa. frères et sœurs en Yahushua. Eny fa na dia ny mbola tsy naheno ny filazantsara ihany koa, Et même ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile, dia tianay ho ampaherezina amin'izao andro sarotra zao. on aimerait aussi vous encourager en ce temps difficile. Andro sarotra zao satria nahoana? C'est un temps difficile, pourquoi? Satria any aparany any ozy ny teny, Parce que dans les derniers temps, comme la parole le dit, dia ny olona ho tia teny, les gens seront orgueilleux, ny olona ho tia Ego. vola, égaux et amoureux de l'argent, tsy hanaja ray aman-dreny, qui ne respecteront pas leurs parents, mpaniratsira, qui se moquent, mpiteny ratsy. qui insultent les autres. Dia efa hitantsika zany ankehitriny fa teny efa mahay maro. Et nous, on voit vraiment que ça, on est dedans et c'est de plus en plus, on est de plus en plus dedans. Tena maro. Beaucoup de plus en plus encore et encore. Ny fahotana dia miakatra andro aman'alina, Le péché s'accroît jour et nuit satria efa akaiky ihany koa ny tompo. parce que le Seigneur, il est vraiment proche. Dia ny ampaherezana ianao androany a, Et nous voulons vous encourager dia ny teny tompo par la parole du Seigneur manao hoe qui dit, ianareo ny siran'ny tany. vous êtes le sel de la terre. Dia raisitsika avy hatrany any amin'ny Matteo toko 5, Et nous allons prendre directement dans Matthieu chapitre 5, andininy 17, verset 13. teo vakiana amin'ny anaran'i Yesoa. On va le lire au nom de Yahushua. Ianareo ny siran'ny tany, Vous êtes le sel de la terre, fa raha ny sira ny tonga matsatso, mais si le sel a perdu sa force, inondray no ahasira azy. si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Misy heriny anaovana na inona intsony izy, tsy Car, misy, car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds. fa harina ny ivelany ka ho itsahany ny olona. Mafy be le teny eto, Ce verset est dur, satria matoa ny tompo ny laza fa tsika ny siran'ny tany a, parce que si le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre, dia tokony hisy tsiro ny voaka zany avy aty amintsika. donc on doit avoir le goût qui sort de nous. Maria kely aloha eto amin'le teny baiboly raisitsika amin'ity teny gasy ty. J'aimerais juste remarquer quelque chose en fait sur la version malgache qu'on a lu, qu'on lit. Dia version Louis II ty. Là j'ai la version Louis II. Izy manao hoe nareo ozy ny fanasin'ny tany. Il dit que vous êtes en gros, c'est celui qui sanctifie la terre. Nefa tsika ny sira. Mais c'est pas ça le mot ici en fait, c'est vraiment on est le sel. Raha tsy asiana sira tsy masina tsy fanasina. S'il n'y a pas le sel, on ne peut pas sanctifier quelque chose. Tsy hoe sanctifié hoe tsy hoe manamasina moa zany tekony hoe manamamy sira zany e. C'est pas sanctifié, mais pour donner goût. Mba hanome tsirony. Ny sira zany manome tsirony. Le sel en fait, il est amené à donner goût. Tsy lasa fanasina izy raha tsy sira aloha.
Il ne peut pas saler s'il n'est pas du sel d'abord. Satria tozy hoe nareo ny fanasin'ny tany hitsahatra eto a. Parce que là, il est dit que vous êtes le sel de la terre. Je m'arrête là un instant. Dia anoizako azy a rehefa mandinikitsika amin'ny tantaran'ny baiboly Et quand on regarde l'histoire dans la Bible, any amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa any dans 2 Rois, chapitre 2, dans 2 Rois 2, tantaran'ny Elisa l'histoire d'Elisha, rehefa nitaraina tamin'ny vahoaka quand le peuple se plaignait contre lui. hoe ny tany ozy mamokatra Enfin, il disait que voilà, la terre est fertile, fa ny rano ny maloto mais les eaux sont souillées, les eaux sont sales, ohatra amin'ny Madagasikara zany comme Madagascar. ie tsara ny tany Que la terre est fertile, mamokatra tsara que la terre, elle peut vraiment produire, fa ny rano ny maloto mais c'est l'eau qui est sale. dia ozy Elisa matsy andro zareo Et Elisha disait au peuple, hitondray vazy aho ozy izy vazy vavao il disait, amenez-moi un vase neuf, dia asio sira ao anatiny et mettez-y du sel. mazava be mihitsy C'est vraiment clair. dia amin'le version Louis II Et dans la version Louis II, tsy miteny izy hoe vazy fa vilia ozy il dit que rapportez-moi une assiette. Donc en fait, il dit pas c'est un vase, mais une assiette dans la zay version tena Louis II. diso zay tena Et ça diso c'est faux. mila manao fikaroana ihany koa tsika amin'izay lafin'izay On doit aussi chercher dans ce côté-là. dia rehefa nalainy le vazy vavao sy le sira Et quand il a pris le vase neuf avec le sel, dia aza vaiko kely aloha ny dikan'le vazy vavao sy le sira et je vais vous expliquer le vase neuf et le sel. tsika dia vazy Nous sommes des vases, fa misy mivazy tranainy a mais il y a des vases anciens, dia misy mivazy vavao il y a des vases neufs. amin'ny teny gasy ve aloha vazy marina Oui, c'est vase, mais je pense qu'il y a un autre mot. efa ho raisitsika aloha vazy e vazy Mais on va prendre vase. dia le vazy tranainy io a Et le vase le ancien, zasy anao mbola tsy niona tamin'ny esoa moi et toi qui n'avons pas encore rencontré le Seigneur. iny le fitoerana divay taloha C'est ça la vieille outre. fa le vazy vavao kosa Mais le nouveau vase, le nandray an'i esoa c'est celui qui a reçu le Seigneur. le nidioviny esoa Et celui que Yeshua a nettoyé. le noafahany esoa Et celui que Yeshua a délivré. le nesoriny esoa daholo ny ratsy rehetra tao Et anaty Yeshua a enlevé toutes les saletés qui étaient dedans. dia lasa vazy vavao tsika Et nous sommes devenus un nouveau vase, un vase neuf. le fitondrana divay vavao ihany zany no afaka atsiana divay vavao Il n'y a que nouvelle vieux outre outre neuve qui peut contenir du vin nouveau. oui zay mihitsy le izy dia le vazy vavao zany a Donc le nouveau vase, irery ihany a et seul le nouveau vase, no seulement le afaka nouveau vase, no afaka anasiana an'le sira qu'on pourra mettre du sel. fa tsy le hoe vazy tranainy a dia ho asiana an'le sira tenenin'ny Elisa Mais pas l'ancien vase qu'on pourra mettre du sel comme... fa no angatahany tsara tamin'ny vahoaka hoe Mais il a bien précisé au peuple, hoe meo vazy vavao a donne-moi un vase neuf dia asio sira ao anatiny et mettez-y du sel. dia mizara roa le seho ataon'ny Elisa eto Donc il y a deux images que Elisha il voulait montrer. amin'le tranga misy amin'io iainana io Donc il y avait ce qui s'est passé pendant ce temps-là, dia ny faminanininy mais il a prophétisé aussi amin'ny fahaterahan'ny eklesia la naissance de l'Église izay hitantsika any amin'ny akta asan'ny apôstôly que nous voyons dans Actes des Apôtres, le roapolo amin'ny zato la naissance de nos 120 Galiléens. ny vazy vavao voalohany nisy zany a Donc les premiers vases tao aorinany azy fijaliana après la croix, dia le roapolo amin'ny zato galileana c'est les 120 Galiléens. dia le roapolo amin'ny zato galileana reo zany rehefa vazy vavao a Et ces 120 Galiléens qui étaient devenus des vases neufs, dia nilatsaka amin'ny fanamasina le Saint-Esprit est tombé. dia nasiany sira tao amin'zareo Donc en fait, on leur a mis du sel. dia rehefa voarayan'le sira Quand ils ont reçu le sel, dia ozy hoe mandehana ozy izy ils disaient, allez, nareo ozy izy ny sira ny tany vous êtes le sel de la terre. satria naparitaka izy roapolo Parce qu'on les a éparpillés. dia ry zareo ny lasa sira ny tany Et c'est eux qui étaient devenus le sel de la terre. dia tsy misy zava-bavao zay any ambany masoandro Et il n'y a pas de choses nouvelles sous le soleil. fa anjarantsika sianao ndray zao Mais c'est à notre tour maintenant. ianao le vazy vavao Tu es le vase neuf.
dia nomeny tompo sira ihany koa Le ianao. Seigneur te donne du sel aussi. Izay tenany sy ny fanahany Ce qui est lui et son esprit. dia ianao zany ny siran'ny tany androany. Donc toi, tu deviens aussi le sel de la terre aujourd'hui. Ho faranao kely le tantarana teo aloha teo aloha. Je vais finir un peu l'histoire qu'on a évoquée tout à l'heure. Dia nalainy Elisa le sira sy le vazy Donc Elisha, il a pris le vase neuf et le sel, dia nalefa tao anaty rano il l'a balancé dans les eaux. fa tsy nalefalefa fotsiny amin'izao Mais il l'a pas balancé comme ça, fa nalefa ny tany amin'ny loharano. mais il l'a balancé aux sources, à la Dia rehefa source. tany amin'ny loharano aloha izy dia nisy fanasitranana Et quand il a balancé ça, quand il a mis ça à la source, en fait, donc il y avait de la guérison. satria Yahweh niteny hoe Parce que Yahweh disait, hositrano izy ty rano ty je vais guérir cette eau, ces eaux. dia nisy fanasitranana tao. Donc il y avait de la guérison. Ny fanasitranana tena fanasitranana zany a La vraie guérison, dia le fanasitranana any amin'ny loharano la vraie guérison à la source. izay Yahweh Yehosoa irery any Que c'est Yahweh Yahushua no irery any no afaka manao azy. qui peut le faire. Dia rehefa mandeha zany tsika amin'izay tonga amin'le toerantsika androany tsika Et quand on vient en ce temps où nous sommes, rehefa misy an'le sira amin'izay zasainao satria tsika vazo vaovao et quand on a ce sel, nous qui sommes des vases neufs, dia ho atsipy amin'izay iny any ivelany eny amin'ny rano ivelany donc on eny va balancer ça dans les eaux, l'extérieur. eny amin'le rano ivelany eny tiako tenenina dia eny amin'izao tontolo izao. Je veux dire, là où en fait c'est dans le monde, on va nous balancer dans le monde. Dia eny tsika ny manome sira manisy sira. Et c'est là que nous salons. Ozy Paoly any amin'ny Kolosianina toko faefatra Paulos, il dit dans Colossiens chapitre 4, ny andininy faraiky amby folo verset 11. Colossiens 4. rehefa miteny ozy nareo a dia amamio sira ny teninareo. Aleo vakina mihitsy aloha. Colossiens 4 Colossiens 4, 6. 4-6 vakina miteny gasy. Alléluia. Aoka ozy a ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony avalinareo ny olona rehetra. Que votre parole soit toujours avec grâce, assaisonnée de sel, pour savoir comment il vous faut répondre à chaque personne. Paulosy dia miteny amin'ny eklesia any Kolosy. Paulos, il parlait, ici, Paulos, il parlait à l'ecclésia des Colossiens. Satria fantatry Paulosy le fiainana ara-panahy Parce que Paulos, il connaissait la vie spirituelle, hoe misy sira mila mivoaka ao. qu'il y a du sel qui doit ressortir. Raha fantatsika moa zany ny vatan'olombelona Si nous connaissons bien le corps d'un être humain, dia ranotsika ny 20 isanjato. 80% de notre corps, en fait, c'est de l'eau. Ka rehefa misotro ranotsika Et quand on boit de l'eau, dia misy rano mivoaka koa zany, il y a de l'eau qui sort. na tsemboka Quand on transpire, na any amin'ny fivoahana. ou bien aussi quand on va aux toilettes. Dia tsy haiko nareo raha matsikatra rehefa tsemboka Et je sais pas si vous avez remarqué, quand on transpire, fa misy tsirony le atsembohana il y a le goût sur cette transpiration. masirasira. C'est salé. Dia any amin'ny ara-panahy ihany koa Et dans le spirituel aussi, misy fisotroana rano. il y a, quand on boit de l'eau, Iny le miakatra any amin'ny mangingina any amin'ny toerana avo quand on va dans les lieux, dans les hauts lieux, miaraka amin'ny tompo. avec le Seigneur, Le enao sy izy rery any quand il n'y a que toi et le Seigneur, ao izy le manome sira, c'est là qu'il te donne le sel, ao izy le manome rano, c'est là qu'il te donne de l'eau, ao ianao le misotro rano. c'est là que tu bois. Dia rehefa mivoaka avy ao ianao Et quand tu sors de là, dia misy rano mivoaka ihany koa. il y a aussi de l'eau qui sort. Dia betsaka ny rano mivoaka avy ao a. Et beaucoup d'eau sort. Fa le lafiny ray aloha ny resantsika androany le sira. Mais on va juste parler en fait du sel. Dia rehefa tonga eny ivelany eny ianao Et quand tu sors dehors, dia betsaka anao nafotohana anao, eh bien, beaucoup vont te provoquer. betsaka no anahirana anao. Beaucoup vont te compliquer un peu la vie. Fa eo no ahitana an'le sira any anatinao mivoaka. Mais c'est là qu'on voit le sel qui sort de toi en fait. Eo ny ahitana fa misy voa avy any aminao. C'est là qu'on voit qu'il y a du fruit qui sort de toi. Le sira zany dia azo lazaina hoe vony fanahy ihany koa. Le sel, vraiment, on peut le dire que c'est un fruit de l'esprit aussi. Satria ny olona afaka manome sira Parce que quelqu'un qui peut donner du sel, dia olona falifaly. c'est quelqu'un qui
qui est joyeux, olona manana fiadanam-po, c'est quelqu'un qui a la paix du cœur, olona mendrika, c'est quelqu'un qui est digne, olona malala fomba. c'est quelqu'un qui est poli, Fa ny olona tsy manana an'izany siro zany mais quelqu'un qui n'a pas de sel, dia miavonavona, quelqu'un d'orgueilleux, mpanavakavaka. qui discrimine les gens. Dia zay zany no ahitana hoe manana an'le sira ianao Et c'est là qu'on voit que tu as le sel. amin'le tranga iainanao eny amin'ny fiarahamonina. Avec toutes ces situations qui se passent dans la société. Tsika rehetra tsika mianakavy amin'ny finoana rehefa mivory a, Nous qui sommes dans le Seigneur, quand nous nous réunissons, dia masina daholo. nous sommes tous saints, tout le monde est saint. Eo miteny daholo ny sira. Là, tout le monde parle en tant que sel. Mahafinaritra be. Ça fait du bien, tout est beau. Fa rehefa eny ivelany eny, Mais quand on sort dehors, any ny ahitana hoe kristianina ve za, c'est là qu'on voit vraiment si je suis chrétien. fanasiny tany ve za, Est-ce que je suis le sel de la terre? afaka anamamy sira ny teniko Est-ce ve que za. je peux assaisonner mes paroles? Dia ny tompo mahita, Et le Seigneur nous voit. ny tompo mahalala. Le Seigneur sait. Dia rehefa tonga izay fotoan'izay a, Et quand ces moments arrivent, dia misy fanasitranana mitranga any amin'ny ara-panahy. il y a une guérison qui se passe dans le spirituel. Satria ianao le Dans sira, l'esprit. ianao le mitondra an'le sira. Parce que c'est toi qui es le sel, tu apportes le sel. Ny sira tsy manameloka, Le sel ne condamne pas. ny sira dia mahay mity. Le sel, il sait aimer. Ary eo amin'ny soa irery any ianao no afaka manana an'izay Il y a sira zay. il y a que en Yahushua que tu peux avoir ce sel. Tsy haiko raha tadidinareo ny vadiny Lota. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la femme de Lot. Ohatra kely fotsiny iny asehon'ny tompo amintsika. C'est un exemple que le Seigneur veut nous montrer. Tsy hoe misy hoe fanambarana be moa zany tiako tenenina C'est fa pas une grosse révélation, une grande révélation. fa Mais mba fampisehon'ny tompo fotsiny hoe ay misy sira any amin'ny olona. c'est quelque chose que le Seigneur a montré que en fait il y a du sel en nous. Zay no azoko ilazana azy mba tsy tenenako zavatra sarotra. Et je vais les dire comme ça pour ne pas trop compliquer les choses. Hoe rehefa nitodika amin'ny vadiny Lota dia mivadika vaingatsira. Et quand la femme de Lot, il a regardé, il s'est retourné, en fait, il s'est transformé en bloc de sel. Dia tsika rehefa mamaky an'iny dia hoe fa ahoana zany sira zany. Et quand nous Wow. on lit cette histoire, mais pourquoi du sel? Ay zany asehon'ny tompo fotsiny hoe kay misy sira ihany kay tsika ity. Donc en fait, le Seigneur a montré que nous sommes du sel, nous avons du sel. Ka le hafatra tena hafatra, Et vraiment, le message, c'est un message fotoana izao mba hivoahan'ny vo. un message qu'en fait, c'est le temps que le fruit sorte. Tsy le mody manao misy vo, C'est pas en fait le faire semblant d'avoir des fruits, fa le tena vo avy amin'ny tompo. mais c'est vraiment en fait le fruit qui vient du Seigneur, Mamokatra, qui produit. madio ve le rano. Est-ce que les eaux sont purifiées? Satria mba ndraindray koa ary na mamokatra ary. Parce que même quand on produit parfois, Dia na maloto ary le rano dia misy vo mivoaka ihany. parfois même si l'eau est souillée, il y a quand même quelque chose qui sort. Fa hafa ihany rehefa madio ny rano, Mais c'est toujours différent quand l'eau est purifiée, quand l'eau est propre. dia mivoaka ny vo. Et là, ça sort le fruit. Dia izay mitady ozy dia ahita. Et la parole dit que celui qui cherche trouve. Mandondoma dia ho voana. Celui qui frappe, on l'ouvrira. Dia ny tompo a hikasika antsika tsirairay maheno izao hafatra Et izao. que le Seigneur nous touche, chacun de nous qui écoutons ce message. Fa ny tompo tsy akaiky tsony a, Mais le Seigneur, il n'est plus proche. fa ozy ny teny hoe efa ao am-ponareo ao izy. Mais la parole dit qu'elle est déjà dans votre cœur. Fa ny fotoana Mais le temps atongavan'izay zavatra izay no andrasana. Le temps Manifester. le temps en fait que ces choses se manifestent, Ny tiako tenenina c'est ce que zany, nous attendons. tiako tenenina zany a, Ce que je veux dire, dia le fotoana ohatry nataony Yahweh tamin'ny Eli le nanasorany any Eli. le temps en fait c'est comme Yahweh a enlevé Élie, Le enlèvement. c'est l'enlèvement. Zay ny tiako tenenina, zay no hafatra tiako tenenina. C'est ça ce que je veux dire. Matetika foana tsika miteny hoe efa akaiky ny tompo efa tena eo. Souvent nous disons que le Seigneur il est proche, le Seigneur il est là, Tena efa eo ny tompo, il est déjà là, fa tsika sisa no andrasana. mais c'est nous que le Seigneur attend. Misy vo mila mivoaka any, Il faut que le fruit sorte, satria raha tsy misy ny vo tsy misy ny fiotazana. parce que s'il n'y a pas le fruit, il n'y a pas de récolte.
dia mipioty dia ny tompo rery ihany ny anjeliny sy ny tompo. Et celui qui récolte, c'est le Seigneur avec ses anges. Alleluia. Alléluia. Dia ho avy ny tompo dia hiomantsika. Et le Seigneur, il arrive, il vient et nous allons nous préparer. Ka lazaina foana hoe miomana miomana. On nous dit toujours préparez-vous, préparez-vous. Fa le tena fiomanana dia le fivoahan'ny vo ara-panahy. Mais la vraie préparation, c'est vraiment quand les fruits sortent, le fruit de l'esprit sort. Io ve le vo Est-ce que les fruits sont là? manome fiainana ve ianao Est-ce que tu donnes de la vie? dia tena manentana anao mba hitady an'ny tompo ihany. Et je t'encourage à chercher le Seigneur. Dia azy rery ihany ny dera, Et la gloire lui revienne, azy rery ihany ny voninahitra. l'honneur. Dia mahereza daholo eo amin'ny tompo. Et soyez tous fortifiés dans le Seigneur. Dia ny tompo efa niteny tamintsika Le Seigneur il nous a déjà dit, fa andeha ozy dia hanamboatra fitoerana ho je anareo. m'en vais pour vous préparer une place. Alleluia. Alléluia. Dia mahereza amin'ny adiny tsirairay. Soyez encouragés dans les combats. Dia ao amin'ny finoana ihany koa mba hangatakitsika mba hitombo ny finoantsika. Et nous demander aussi que notre foi augmente. Alleluia. Dia mahereza raha lasana bavy. Soyez fortifiés, frères et sœurs, encouragés. Dia izay mbola tsy nahy ny filazantsara dia Yoshua rery ihany ny fiainana. Et ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile, c'est Yoshua qui est la vie. Dia sokafo ny fonao azy atolory azy ny Ouvre fonao. ton cœur et donne ton cœur au Seigneur. Alléluia. Merci Alléluia. papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.